zavatra hitanay zao dia manaramaso an'le manao tenue bordel dia manaramaso an'le ohatra hoe mpangaro paosy ohatran'izay amin'le arrêt taxi be mbola tsisy tratra fa miandro zay fa manaramaso tsara dia hoana ny findram-pahalemana aty aminareo? Fahalemana aloha zany ato anatin'ny tsena milamina fa ny any ivelany any zany amin'izao no tena tsy milamina matetika. Raha misy zavatra mitsanga dia inona no ataonareo? Dia misy zavatra mitsanga dia misy sefo zany ery dia mampandeha any zay aloha. Ary ao misy sefo d'équipe, misy koa misy polisy miaraka dia laza avoaka any zao zareo apolisin'ny tsena matetika zany no tena tsy fandriam-pahalemana lalana amin'ny maizina dia raha ohatra zany zao hoe misy olona manesy an-dataraiky amin'iny satria misy menaka ohatra zany dia izay zany tsy mampilamina tanàna faritra Nosy be Andavamamby io juska hoe manomboka amin'ny maraina amin'ny telo faritra manko le fo maraina be makaty dia efa miaraka amin'ny fitaovana basy. Anao zany ny firy novonao? 24 66 ahoana ny fandaminana tsenareo? Aza mpizaha fokontany aty? Dia inona na fokontany? fokontany izy politina fatoko. Dia ahoana fandaminana avy zao? Fandaminana hoe zany misy ireo fandriam-pahalemana dia feno zany fikazaha dia efa napetraka teo aloha miandrindra sy mandamina ny fivezivezam-ponina anatin'ny tanàna ary miara-miasa amin'ny fotoana firenena. Da misy zany ny olana dia miantso ny fotoana firenena izy misy numéro efa napetraka ary misy numéro napetraka ty. Anao zany antsoina satria zao tsy manana telefona. Misy ihany zareo ao, misy ihany zareo zany any miasa any fa misy zany ekipa maromaro le fitaovana mihitsy zany no firana ekipa? misy ekipa telo zareo miasa. Firy anatin'ny ekipa telo? Dia amin'ny enina ambin'ny folo iray izy ato amin'ny faritra anankiray fa misy faritra dimy zany eto misy fokontany fokontany zany misy faritra anankidimy secteur 1 secteur 4 5 dia samy manana ny mpiambina avy daholo zany misy vomeran'ny fanam-pahalemana zany soaesaka mitsangana koa dia efa volando dia misy reman koa rehefa fahasakarana dia ary amin'ny nametrahana olona koa zany ary amin'ny oesta Mananjara fa somary mifapana dia ahoana ny fiarah-miasa anareo sy gendarme fa tsy misy gendarme ny gendarme zany mandalo manao patrouille mobile tena ataony zareo divezivezy eo dia afaka mifampiantso azy zay rehefa misy zavatra aty zany misy ankoatran'ny polisy misy force ary nanareny kapsaty sy ny RTS fipetrakany kadambaoka ary ny gendarme gendarme fa ny tena izy zany le midina na mididina ny tena misy le mahoatra zao fa mety hoe patrouille amina fotsiny misy raha mandalina amina fotsiny fa tsy tena misy patrouille zao ny polisy le gilet pare-balles per kilo 13 manana dormy le mois 7 zareo zany tena manatra hoe miresaka sady
fotoana zao mametraka lamina anankiray tsika mba mireny atsika anaty fotoana fohy ny fandriam-pahalemana eto tanàna na Antananarivo eto Antananarivo manontolo mihitsy zany isako manokana moa ny géronivy tafy malagasy gendarmerie pyrénéenne sy ny police pyrénéenne izay nanomana an'izao pekady vaovao zao mba ahafahantsika mampandry fahalemana ny tany. Ny zavatra misy dia ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao dia tsy afaka miandry be dia be loatra ny asan-jolahy ny fakanan-kiriny. Zany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy misy fandraisana anjara aingana dia aingana amin'izany famerenana ny fandriam-pahalemana zany. Nanomboka maly moa misy hetsika anankiray mba ahafahantsika mamerina an'izany fandriam-pahalemana zany ao anaty fotoana fohy ka ny anton'ny fijerena aty fotony aty sur le terrain mihitsy ny amin'izao alina zao dia mba ahafahantsika hijery tokoa fa ao anatin'ny lamina vaovao zay ahoana ny fandrindrana ny asa eo amin'izy force anankitelo ary indrindra koa ny fahitsapana hitantsika teo zany fa be ny tsy fanaran-dalàna mbola misokatra amin'izao ora zao amin'ny sasakalina zao mbola misy hitantsika bara mbola misokatra zany hitantsika keo reny olona zay tsy mazava ny fandehanana zareo any amin'ny lalana rehetrarehetra any 5 zao keo natsapa kotsika androandro fa misy ny voamieriny fandriam-pahalemana zay hitantsika tany nosy be tary fa efa misy fandraisana ndraikitra ny vahoaka koa zany amin'ny fametrahana zany fandriam-pahalemana zany. Zany rehetrarehetra zany dia lesona izay azo tsoahantsika rehetrarehetra zany mba ahafahantsika manatevina zao opération ataontsika amin'izao fotoana zao zany. Tsy eto Antananarivo ihany zao ezaka antsika ny quadrillage ny tanàna ohatran'izao fa na faritra rehetrarehetra any dia manao an'izany daholo atsika satria tsy afaka miandry atsika ary mila vokatra aingana atsika mahafamerena an'izany fandriam-pahalemana zany. Mety averina ve tompoko azafady le fanidina ny bara zany rehefa tonga ny ora amin'ny 7 alina zany ohatran'ny zavatra nitranga teo. Zay le tsy fanaran-dalàna misy ary tsy maintsy tezaina koa ny olona amin'ny lafin-javatra ohatran'izany satria efa ela loatra tarazoko fa ela loatra koa ny goragora zany eo amin'izany fametrahana ny lamina isinza fandriam-pahalemana zany. Fantatsika fa reny fanafina amin'ny alina reny dia matetika any amin'ny bara no manana azy reny dia zay vao mandeha rehefa misasak'alina ny andro dia na amin'ny ray maraina ohatran'izany ka tsy maintsy mamerina an'izany discipline zany tsika amin'izao fotoana zao ary zany no anytaniko vahoaka malagasy manerany nosy mba hanome tanana ny mpitandro filaminana. Miezaka ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana zao amerenana an'izany fandriam-pahalemana zany ary misy vokan'izany efa tsapatsika fa be dia be ny vokatra azo tao anatin'izay fotoana fohy izay kanefa kosa mbola be dia be ny ezaka tsy maintsy ataontsika amin'izany famerenantsika ny fandriam-pahalemana zany.